faly miarabantsika tsiraray avy indray ao anatin'izao fizarana mofo dimy sy Hazandrano roa izao. Ny loha hevitra izay ho raisintsika amin'ity androany ity dia hoe aza miavonavona. Aza miavonavona. Ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Petera toko 5:5, Petera voalohany toko 5:5 dia misy an'izao andiny tsotra masina izao hoe fa Andriamanitra manohitra miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena. Le miavonavona ambara eto dia tsy hoe miavonavona amin'ny olombelona samy olombelona akory, fa miavonavona manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Na zany ny olona anankiray manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, manoloana ny tenin'Andriamanitra, dia na izy miavonavona hoe tsy raha iny zany, na kosa izy manetry tena hoe raisiny amin'ny fanetretena ny tenin'Andriamanitra, hoe zay no izy dia ankatoaviko. Andriamanitra manohitra izay miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena. Miverina io teny io amin'ny Jakoba toko 4:5 ary ao amin'ny ohabolana toko 7:7-30. Rehefa miverimberina ohatr'izay izy dia azo norenana fotom-pampianarana ny andiny tsotra masina. Ny tena zavatra tena goavana be dia izao, eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro misy safidy raisina foana. Misy safidy raisina foana. Dia Andriamanitra kosa nefa mibitsika foana koa anatin'ny fon'ny olombelona. Mamaky tsika ao amin'ny ohabolana toko 9, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4 dia izao, vakiko ngely dia no tsara hainoana an'izany hoe Andriamanitra mibitsika foana. Tsy miantso va ny fahendrena ary tsy manandra-peo va ny fahalalana. Le fahendrena sy fahalalana eto milaza ny hevitra avy amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 2, eo an-tapon'ny fitoerana avo amoron-dalana sy eo antsapanan-dalana no hijoroany. Zany hoe miteny foana Andriamanitra eo amin'ny fitoerana avo izy amoron-dalana, zany hoe alohan'ny safidiananao zany misy feo avy any ambony mibitsika ao anatinao. Ny fitoerana avo amoron-dalana sy eo antsapanan-dalana alohan'ny safidiananao dia misy feo foana fa ianao mila tena hoe mba tena hoe maniry mba aheno ny feon'Andriamanitra ianao zany. Eo amin'ny andininy 7, eo anilan'ny vavahady fidirana ho ao an-tanàna sy ao anatin'ny vavahady no hiantsony mafy. Zany hoe rehefa tena safidy zany anao teo amin'ny sapanana, satria eo amoron-tsapanana le anankiray teo le 2, dia rehefa tonga eo amin'le vavahady ianao alohan'ny hidirana dia mbola eo ihany koa izy. Ary rehefa tafiditry ny vavahady ianao dia mbola hisy feo ihany koa. Na ohatra ka diso, raha ohatra ka diso ny fanapahan-kevitro dia miteny izy hoe mibeba, miverena. Fa raha ohatra kosa ka hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra dia hamafisiny izany. Hamafisiny izany. Miteny foana Andriamanitra. Miteny foana Andriamanitra, ary raha ohatra ka tsy miteny izy dia misy ny tonga dia efa fantatritsika hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra zany na tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra zao tsy maintsy misafidy ianao, hitanao hoe zavatr'olona io dia fantatra hoe alatra zany raha raisinao ny zavatr'olona iny. Dia efa fantatrao zay dia efa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra hoe aza mangalatra. Ohatra hoe famonoana olona, fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tsy manao izany ianao. Ohatra hoe mifangatsangana dia efa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mila manontany akory ianao, tsy mila manontany ny tompo. Ohatra hoe fisaraha-panambadiana, alohan'ny hirosoana amin'izany dia efa fantatrao hoe halan'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Fa tsy hoe akory hoe mbola hitondram-bavaka ianao hoe tena tokony hisaraka amin'ny vadiko ve tsy. Mazava ny soratra masina dia efa fantatrao zany. Fa raha ohatra kosa ka tsy fantatrao le izy dia mangataka fahendrena any ambony ianao. Soratra masina koa dia mampatsiaro an'izay hoe raha misy tsy manam-pahendrena izy dia aoka angataka amin'Andriamanitra izy. Andriamanitra manome sady tsy mandatsa. Misy an'izay koa andiny soratra masina izay koa manamafy an'izany. Aleo manontany ny tompo izay vao misafidy, satria Andriamanitra manohitra miavonavona. Rehefa manontany ianao dia omeny. Ary raha ohatra ka tsy miteny kosa izy dia mandeha ihany ianao manao izay efa fanaonao andavanandro, mitoetra amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Matetika koa ny devoly dia manolo-tsaina, fa zao misy toerana anankiroa eto ahalalana hoe hevitra avy amin'ny devoly zany. Ny anankiray voalohany dia zao hoe rehefa izy manao hoe tsy maninona izany io hoe
efa hitanao zao hoe safidy anankiroa de ndray hitanao zao hoe tena ohatrany tsy araka sitrapon'Andriamanitra tia karaha mandre feo ianao na de olona tena hoe olona itokisanao be mihitsy ary no miteny an'izay hoe tsy maninona zany io de matetika avy amin'ny devoly zay. Efa hita zao fa fahotana de tsy maninona zany io, tsy mampaninona zany io tsy maninona zany io. Zay anankiray fomba fanaony. Ohatra zao tamin'ny Eva zao de lazainy fa hoe rehefa hoe tsy mahazo mihinana le voankazo eo afovoan'ny sa zany zareo. De zao nataon'ny devoly hoe Genesis 3:1-5. Tsy ho fatsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy de ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo halalany tsara sy ny ratsy. Andriamanitra nefa niteny teo amin'ny Genesis 2:2 hoe amin'ny andro izay hinananao an'io de ho faty tokoa ianao. Fa neny devoly de zao efa niteny izay Andriamanitra mazava be zany le safidy tokony raisy ny Eva teto. Fa neny devoly de zao hoe tsy maninona zany io tsy maty zany nareo. Fomba fiadin'ny devoly zay. Raha vao mainao zay hoe tsy maninona zany io de efa mametra fantany tsara sao de mbo avy amin'ny devoly zany. De anankiray faharoa koa fomba fiadin'ny devoly koa de zao hoe ameny zay zavatra mampilendalendy ianao ambadiky le safidy ao. Teto zany de lazainy hoe ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Zay mantsy navoana azy tany an-danitra saika aka amin'ny plasin'Andriamanitra izy de voaroka pitika avy any. De hoy izy amin'ny andro hinananareo de ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Ahafantarany devoly zany ao anatin'ny fahotana de dio tsara fa anatin'ny fahotana de zao misy fahafinaretana foana. Matetika misy fahafinaretana foana anatin'ny fahotana. Tranga anankiray faharoa zao ohatra ny Abrahama sy Sara efa antitra be de mbola tsy niteraka. De hoy Sara hoe Iagara mpanompo vaviko zay mbola tovovavy. Tsy voasoratra hoe tovovavy mbola tanora zany. Aleo ianao miara-matory aminy de am'izay de miteraka fa am'izay ngamba nazahoantsika taranaka. Na azo fahazahoan-dalana koa moa i Abrahama sady tanora sady ho tanteraka le faniriany mba hananjanaka na azo tanora zay le ataoko hoe anisan'ny fomba fiadin'ny devoly anankiroa reo ny anankiray hoe tsy maninona zany io. Kefa nahazo autorisation tamin'le vadiny tsy maninona zany io Ny anankiray faharoa de zao azo tovovavy. De eny tokoa ny ianao lahy de nakao de hitantsika amin'ny zavatra mitranga ny Moyen-Orient hatramin'izao tsika miteny zao. Ao anatin'ny fahotana hoe de misy tsirony foana. Fa zao ny zavatra tsara ho fantatra. Na de misy tsirony foana anatin'ny fahotana ary de jereo mitsy fiafarany ao amin'ny obolona 7:7. Zao voalaza hoe mamy ny rano angalarina ary fino mofo hanina amin'ny fiafenana. Efa mangalam-pihinana de ohatra misy tsirony be foana. Mpandre maza mangalangalam-pihinana. Ao ny 9:20 amin'ny obolona 7 de zao voalaza hoe nefa tsy fantany fa ny maty no ao ary any amin'ny alalan'ny fiaina tsy hita ny olona nasainy zany hoe ny devoly meny tsirony aloha de ve de rehefa aveo tsy fantatra fa hoentiny any amin'ny fiaina tsy hita ianao. Zany no zavatra mitranga. Noho izany de mila mitandrina antsika alohan'ny safidianantsika tsy mampilendalenda zay ohatra mahafinaritra zay mety hitondra fahafinaretana ho an'ny nofo tsy zay ny azakazahana fa fantaro sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra de manohitra miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena. Le toerin'Andriamanitra obolona 5:5 de zao voalaza hoe fahavetavetana eo mason'i Jehova zay rehetra miavonavona po. Zany hoe le tsy mirahana ny sitrapon'Andriamanitra io. Azo itompona tokoa fa tsy maintsy hampijaliana izy zany hoe tsy maintsy hiarany fijaliana ny olona tsy mirahana ny tenin'Andriamanitra. Fa zao eo amin'ny 2 tamin'le teny teo de zao hoe Andriamanitra manohitra miavonavana fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Le fahasoavana de zao filazany azy amin'ny Salamy 5:7 de hoe fa ianao Jehova mitahy ny marina fakasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Ny fahasoavana de endrika le hoe fakasitrahana. Ny fahasoavana manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Rehefa mifakasitrahan'Andriamanitra manodidina anao tsisy afaka aninona anao mihitsy ary de tena ahita ny fitahian'Andriamanitra ianao. Fa ianao mitahy ny marina fakasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Aza miavonavona fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Na de mety hoe tsy azo fahafinaretana lehilahy ny nofinao ary ianao fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Aza miavonavona fa Andriamanitra de manohitra miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena. Tahin'Andriamanitra daholo amin'ny manaraka indray.